Fitiavana indray toko lasy toko vavy misy dia ny tokantrano izay atao takarivany alatsinainy fa 5 ny volana Jona 2024 izao. Ampitiavana ihany koa no anasananao anaraka hatramin'ny farany. Ny fampalalamba avao zay entina amintsika eto amin'ny fahitalavitra MATV amin'ity takariva ity. Iopana betsaka amin'ny fankalazana sy ny fiatrehana ny fetin'ny fahaleovantena malagasy ny fampalalamba avao tsika amin'ity takariva ity. Dia ora avy hatrany dia hiditra amin'ireo andindimba avao itsika hanamarika ny fetin'ny asaramanitra rahampitso tahaka ny isan-taona ny fisian'ny matso etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Ho an'io rahampitso io indrindra ary dia 23 ireo handray anjara amin'izany matso lehibe izany izay tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny 12 taona niverena ny fahaleovantena sy ny joroan'ny filolanda malagasy. Vola ravoavy sy tsiry rakotoarso. Olona trany amin'ny 23 ahitana miaramila, zandary, polisy ary mpamonjy voina no handray anjara amin'ny matso lehibe izay tontosaina rahampitso eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ho fankalazana ny 15 taona niverena ny fetin'ny fahaleovantena ary sian'izy ny filohalanda malagasy. Anomboka amin'ny folora maraina ny matso lehibe rahampitso izay atrehan'ny filoha-pirenena era jonary mampianina mivady, ny filoha-mpanjakana teo aloha, ny filohan'androm-panjakana, ireo masoa vahiny miasa simony eto amintsika ary sivily sy miaramila. Mba ho fety lavitry ny korontana anjakan'ny filaminana tanteraka ny fetiny 20 Jona lazany teo anivonivo miara-misana ny filaminana fa ho entitra ny fisavana ny olona mifamezivezy, entitra ny fisavana eo ampidirana ny vavahady. Tsy azo ataony mitondra fitaovana mety handratra ao anatin'ny kianjaben'ny Mahamasina toy ny antsy, ny fourchette ary ny tavoahangy izay mety handidina handratra. 20 ora mialohan'ny matso raha ny zava-misy hita teny an-toerana androany dia tsikaritra fa betsaka ireo mpitandro filaminana izay nifamezivezy ary niantoka ny fitandrona ny filaminana na teny Mahamasina moa zany na teny amin'ny manodidina toy ny teny Anosy. Ny voalohan'ny volana Jona lasa teo no efa nisokatra ny fankalazana ny 15 taona niverena ny fahaleovantena ary hetsika maro no tanterana teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra. Anisan'izany ny fiaraha-miombom-bavaka, ny seho an-tsehatra, ny afomanga no mariany teo anivon'ny mpitandro filaminana fa tsy azo ataony manapoaka afomanga ankoatra ny afomanga avy amin'ny fitondram-panjakana izay efa voatokana apoaka ny andro ny 15 Jona. Aorian'ny matso eny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina dia toy ny isan-taona dia isy ny fanasana izay andraisan'ny filoha-pirenena mivady ireo vahiny nasaina manokana eny amin'ny lapany avoloha ary mandritra io no hitondran'ny filoha-pirenena afatra ho an'ny vahoaka malagasy noho ny asaramanitra ny fetin'ny 20 Jona.